Zany amin'ny vaovao fanatanjahantena iny fa saika manatanteraka carnaval avokoa amin'izao fotoana izao ireo sekoly eto andrenivohitra indrindra fa ireo any amin'ny klasiny ankizy kely etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny mardi gras izay atao alohan'ny carré dia jerentsika ary ny fanatetiana. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao dia saika mankalaza ny mardi gras amin'ny alalan'ny fanatanterahana hetsika maro samihafa ny sekoly eto andrenivohitra sy ny manodidina. Ny mardi gras moa dia fety iray izay atao alohan'ny alarobia lavenina sy ny carême raha ho an'ny katolika. Amin'ny ankapobeny dia aseho amin'ny alalan'ny filaharana lehibe manerana ny tanàna izany fety izany ka ireo mpianatra kely no mandray anjara amin'ny alalan'ny fanaovana saritava na fiakanjo manaraka n'ireo sary miaina tian'ny ankizy madinika. Isan'ny be mpitia ny princesse. Princesse indienne, princesse Barbie, princesse réponse, princesse. Ho an'ny sekoly kosa dia fotoana iray izany ahafahana mampiala voly ny mpianatra ny tahaka izao. Raha mitsanangana hoe hetsika tsy dia misy hoe inona loatra fa dia ohatra hoe divertissement zany fialam-boly izay efa fanao isan-taona le fankalazana an'ilay mardi gras dia amin'ny école française eny moa zany dia tafiditra ao anatin'izay le fankalazana ny mardi gras. Ny mardi gras moa zany ankalazaina isan-taona hoe io zany kalazaina efapolo andro alohan'ny Pasika. Ankoatra ny carnaval manerana ny tanàna dia misy ihany koa ny hetsika samihafa tahaka ny fampilalaovana an'ireo ankizy. Eo ihany koa ny fanamboarana crêpe sy ny maro hafa.